Nitondra fanazavana mikasika ilay raharaha momba ny sekoly izay nikatona tetsy Itaosy kosa ny eo anivon'ny CNAPS nambara ny tompona andraikitra raha moa fa tsy mandidy amin'ny fanakatonana ilay kolejy iray izy amiozina eny Itaosy izy ireo. Fa tsy mandidy azy akory hoe fanakatonana ny sekoly. Zay mantsy le ataoko hoe misy interprétation amin'le olona hoe ko satria zany a teren'ny CNAPS zay andohany ity dikatony ity sekoly ity tsy hany mihitsy fa mba tokony hojerevana any koa le hoe le mpampianatra ao anatin'le orinasa hoe mahazo ny tombontsoa ny ara-dalàna ary anoana no avon'ireo olona ampiasain'ireo tokony fantatry ny mpampiasa le zay mampiasa olona matoa izy mampiditra olona anankiray miasa dia tompona andraikitra izy zany tsy maintsy hoe anome karama izy a tsy maintsy hoe assuré ny avon'ireo mpiasa ao amin'ireo fa tsy hoe andeha mialatsiny fa taloha mihitsy misy fitenenana izay hoe andeha ho ampiasaina dia avy eo apetraka fotsiny amin'izao le olona hitantsika tsara ny olona zoky olona amin'izao fotoana zao a olona mizoky olona amin'izao fotoana zao a hoe tsy nafely ny fiampehana fahazahoana fisotrondronono rehefa tonga amin'ny fahaterana dia sarotra dia sa ary fantatsika tsara ny fiainana amin'izao fotoana zao fa sarotra ihany koa nefa misimisy amin'izao fotoana zao misimisy ihany amin'izao fotoana zao satria ny antony a dia zay na misy ary ny fampiarana ny lalàna dia misy koa ny olona miala ny lalàna ary miery ny lalàna tsy ho fampiarana ny lalàna misy zany tsy azo laviny zany fa dia zay le hoe ao anatin'ny vanim-potoana angamba zay tsika izao a tokony hoe mba samy ahatsiaro a nyzay hoe fampiarana ny lalàna zay satria itsika malagasy a tokony fampiaro zany eo amin'ny zavatra zao indrindrindrindra fa eo amin'ny resaka mpiasa sy mpampiasa mba isiny zay hoe matoa ny mpampiasa mampiasa olona dia mahazo tombotsoa izy ary matoa ny mpiasa ampiasaina dia ahazo karama sy ny tombotsoa rehetra izy mba tokony hoe aterokalao zany le fiainana fa tsy hoe asensy unika zany tokony fandehanana